ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Tompontsika. Amen. Ny Lioka toko fa 7:10 ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 4:70 no akatsika ny havatry ny Tompo izay mampatsiahantsika mamerina antsika ny tantara ny amin'ny Jesoa Kristy mpanjaka izay niakatra ho an'i Jerosalema izay miariary eto ny mampanjaka azy. Hatramin'izay ry havana raha misy asa nataon'i Jesosy dia no feperana zany mba tsy lazalaza na amin'iza na amin'iza ohatra ny olona izay nosotraniny. Fa eto izao mifanohitra amin'izany no hita nofidian'i Jesosy mihitsy eto nihiditra amin'ny fomba manetriketrika tao Jerosalema amin'ny mampanjaka azy. Efa madiva ho vita ny asany talohan'ny namonoana azy moa zao tantara zao. Tsy nanafina intsony ny mahamesy azy ny Tompo eto fa ariariny fa izy no Jesosy mpanjaka. Izy no Jesosy mpanjaka. Misy toetra manamarika zany mampanjaka zany ry havana resahana eto. Asongadiny zao perikopy izao. Kanefa tsy mpanjaka araka izay iveran'ny olona azy fa tena mpanjaka hafa loatra ity mpanjaka ity. Misy reto toetra telo reto ry havana azontsika tarafina mampanjaka an Jesosy. Jesosy maniraka. Jesosy maniraka. Mpanjaka maniraka ny mpianany. Na talanjona ry havana ny fidirana tao Jerosalema moa isika tao Betifaga sy tao Betania. Tanàna anankiroa moa ireo eo ampototry ny tendrombohitra Oliva. Tsy Oliva moa zany fa analan'ny Oliva satria beta be ny Oliva maniry amin'ny toeran'io. Tamin'izany dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy eto mba haka zana-boriky iray mifatotra mbola tsy nitaingenan'olona eo amin'ny vohitra zay manandrify azy. Mpanjaka Jesosy ary maniraka izy. Ny zava-dehibe dia manaiky avy hatrany ny mpianatra, nankatoa avy hatrany ny mpianatra. Tsy misy fepetra, tsy misy adevitra, na dia ndraimbava akory azy, na dia asa manahirana azy, fa matoa misy zana-boriky mifatotra misy tompony zay. Ary ny mpianatra teo tsy fantatry olona amin'ny toeran'io akory, fa dia tsy nisalasala satria Jesosy no maniraka. Raha teo aloha dia ny finoan'ny mpianatra mbola niozongozona, ohatra ry Peterana antsoina hoe ary tsy amin'ny lalina ny ratonao, dia hoy izy nivaly teny hoe mandritra ny alina zay, tsy nahazo na inona na inona, somary nisalasala. Nisy fotoana vahoaka marobe no niainy ny toritenin'i Jesosy dia hoy Jesosy hoe nomenareo hoanina izy. Nisalasala ny mpianatra, ahoana ny atanandreto sakafo andreto olona be da be reto. Fa eto ry havana irahana ny mpianatra fa tsisy fisalasalana ny kely akory azy satria fantany tsara Jesosy io maniraka io. Ary efa Jesosy no maniraka, tsy mampidikizo ny olona zay rahany Jesosy. Tsy maniraka anao izy raha tsy efa fantany meloha izay tranga. Fantatry ny Tompo avokoa ny toerana misy ilay zana-boriky eto, na ny fanontaniana mety apetraky ny olona zay tompony zana-boriky. Raha misy manao aminareo hoe ahoana anaovanareo izao, dia izao mivaly ny telinareo hoe misy raha analan'ny Tompo azy, misy raha analan'ny Tompo azy. Moa dia atrany dia isakitsika ny hoe ny zana-boriky arakay misy raha analan'ny Tompo azy. Maika fa izao, maika fa ianao zay tsy zana-boriky fa zanak-inona, zanak'Andriamanitra, ilain'ny Tompo ianao. Jesosy no maniraka atsika, tsy maniraka atsika hidikizo ny Tompo ry havana, fa mahalala izy.
ny zavatra izy io. Zany sy tokony hampanahintsika ravana malala isika mpanompon'Andriamanitra, isika iraka Andriamanitra, fa tsy atsika ny asa irana isika. Naniraka ozy izy dia voalaza hoe ary rehefa andininy faharoa amby telopolo ary noho nandeha ireo nirahiny. Tsy tokony hanatsika satria tsy atsika ny asa na ny teny izay eo ambaratsika aza avy amin'Andriamanitra zany. Tsy ianareo ny teny ony fa ny fanahy ho ny tenin'i Jesosy rehefa eo anatria amin'ny fitsarana ianareo ka navotsavavy sika na kanosana kelyhery. Raha ekentsika fa mpanjaka atsika Andriamanitra dia ekeo ampitiavana izay iraka ampanaoviny anao. Tsara hovoriavana fa tsy miasa irery isika fa miasa miaraka amin'Andriamanitra, miasa miaraka amin'ny Jesosy sika. Zay ny voalaza eto. Miasa amin'ny fanamanana fahaizam-boninahitra ny Tompo isika. Ilain'i Jesosy ny zana-boriky mba hanambarany fa izy ny mpaminany, izy ny mpanjaka, tsy mba manao herisetra. Ilain'i Jesosy ihany koa ianao, ilain'ny Tompo ihany koa ianao. Matotongito ny ravana malala. Ilain'i Jesosy ianao, tsisy olona tsy ilain'ny Tompo zany. Ny hafany mety tsy mila anao fa ianao. Ilain'i Jesosy ianao. Fa ny zana-boriky aza ilain'ny Tompo. Maika ve fa isika foy ny Tompo ny fananany eto, foy ny Tompo ny fananany zana-boriky satria ny mpanjaka ny mila azy, pindrana ihany izy. Zany ngeryavana misy raha analan'ny Tompo azy dikan'izany dia tsy anazy io, any Jesosy io, any Tompo io, ifananatsika io, any Tompo io, eny hatramin'ny hoaitsika io, any Tompo io. Marihana fa zana-boriky io sika mbola tsy nitengenan'olona, fananana sarobidy sy tsara zany, fa tsy fananana efa reraka sy efa simba sy efa koka. Zany no hanomezam-boninahitra ny Tompo. Miasa ny iraka, miara-miasa na ny iraka na ny fananana. Maro ny havana ny olona no tsy mamela ny fananany sarobidy ho amin'ny asan'ny Tompo. Fa tsy zany ny zavatra voalaza eto. Nomeny maimaim-poana satria mpanjaka no mitady io zana-boriky io. Ravana etra amin'ny Tompo. Jesosy maniraka atsika satria mpanjaka izy. Rehefa mpanjaka maniraka dia maneky. Fa tsy maniraka ampidikiza atsika izy fa miaraka amintsika. Ravana rehetra amin'ny Tompo. Ekeo mpanjakanao i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Io hitanao fa ahita fifaliana ianao. Fa ny faharoa ry havana, misy eo mampanjaka azy koa Jesosy eto. Raha fitaingin'ny mpanjaka tamin'ny fotoanandro dia sovaly mitratrevatreva. Fa Jesosy eto misy eo mampanjaka hafa loatra dia Jesosy mitaingina zana-boriky ny resahany eto. Jesosy mitaingina zana-boriky ary nentiny teo amin'ny Jesosy ny zana-boriky dia nataony teo ambony ny lambany ary Jesosy mitaingina azy. Isy hoe tsy mba sovaly, tsy rameva, fa zana-boriky izay mariky ny fanetretena. Mpanjaka tsy vonina iady, mpanjaka tsy hitratrevatreva, fa mpanjaka hitondra fiadanana, mpanjaka tonga ampiavana. Rehefa milamina moa ny tany dia zay mitondra zana-boriky, fa rehefa ao anatin'ny ady sovaly ny resaka. Jesosy mpanjaka hitondra fiadanana. Fa Jesosy izay andraindrain'ny Jiosy dia Jesosy andresy ny fahavalo. Zany no antenaina, zany ny Mesia ny antenaina, ka zany na diso fanantenana azy ireo ka nahatonga ny fanenjena. Satria ity Mesia ity to Mesia raisy-potsiny
Izy posiny ahoana moa zana-boriky nitaingenany to olona mitolo-batana zany no resahana eto to olona zay manan-kiresy fotsiny satria mitaingina zana-boriky. Misy tsy toy izany moa no andrasan'ny jiosy fa misy ara-politika andresy ny firenena ny romanina moa ny mpanjanaka tamin'izany rehefa etra amin'ny tompo Jesosy mitaingina zana-boriky mitondra fiadanana fa rehefa mandingitsika ravana ny fiainantsika kehitriny mo tsy toy izany ve no andrasan'ny olona kehitriny misy malaza amin'ny zavatry ny tany zay ny voizina etseroa manome zay ilainao misy manome porofo enjana porofo hita maso porofo mivantana hanafaka anao amin'ny olom-piainanao rehetra na vola na zana ka ninninina fa soariavantsika diso hevitra fa ny mesiantsika misy feno fanetretena misy tsy faninana na ivantravatra fa misy feno fiadanana mampianatra atsika hanetry tena zany misy izany hatramin'ny fahafatesany aza dia teo anivon'ny mpanota koa ny volazan'ny Petera voalohany toko faharoa andininy faraka amin'ny roapolo hoe fa ho amin'izany ny antsoina anareo fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana anareo mba hanarahanareo ny diany zay tsy nanota akory tsy misy fitaka teo ambavany raha nitevatevaina izy tsy mba nanevateva raha nijaly tsy mba nandrahona fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina zany lay misy atsika ara alaviro ny valifaty alaviro ny herisetra tsy hiady aman'olona fa hiady amin'ny fahotana zany natondian'ny tompo eny fanadia feny valifaty sy korotanaza izao rehetra zao ianao no irahan'Andriamanitra hitondra fiadanana eto amin'ity tany tsy mahateoniny ity fa tamin'ny feny korotana sy fijaliana sy fahantrana ianao isika hitondra fiadanana ho amin'izany toerana zany Jesosy anao ravana Jesosy manetry tena fa tsy Jesosy préare akory mpanetry tena ny Jesosy anao zao ny tenin'ny Jesosy hoe zay manandra tena no ahitry fa zay manetry tena no asanatra zany ndika ny zana-boriky eto miseho ho tena olona feno fanetretena izy eto fa ny farandriavany Jesosy mahampanjaka azy andininy farany eto zao hoe Jesosy ankalazaina Jesosy ankalazaina ho ny andininy fahinina ambitelopolo andery avana avakitsika miaraka eo andininy farany eo andininy fahinina ambitelopolo raha sitrakintsika ny andininy fahinina ambitelopolo amin'ny aran'ny tompo manao hoe ary raha nandeha Jesosy dia namelatra ny lamba ny teny an-dalana izy ireo ary raha nandeha Jesosy dia namelatra ny lambany teny an-dalana izy ireo hoe namelaran'ny olona lamba teny amin'ny lalakalehan'i Jesosy efa nanao dingana voalohany ny mpianatra nasiany lamba teo ambonin'ny zana-boriky dia tengenany teo vahoaka marobe eto no nampitenen'ny fanahy hiantsy fiderana sy fankalazana ny Jesosy mpanjaka any amin'ny filazantsarafa dia hoe hosana hosana ho an'ny zanaky Davida dikany hoe hosana ry avana dia hoe vonjeo re vonjeo e vonjeo re fa itilazanako izy ikapiterana dia ny antsoantso reto vahoaka marobe reto isaorana eny eny mpanjaka avy amin'ny anaran'i Jehovah endriky ny famezam-boninahitra moa zany tamin'ny alalan'ny vava zany ry avana mahatonga antsika hoe isika dia mihira atao inona ny hira hideranan'ny tompo asakasaka reo tsy tia mihira fa ny an-danitrany ange dia hira ranoray ihany ataovy ety ny répétition fa any an-danitrany mihira ranoray ihany raha olona tsy tia hira dia aza makany aloha fa alao dia mianara dia an'izao dia mihira hira fiderana natao any tamin'ny alalan'ny vava tamin'ny alalan'ny fananana ihany koa
etsika tsy mandeha ho azy rehefa tsy vozina fa mandeha ho azy tsy mila mpanentana zany no resahana eto tsy mila mpanentana andetsika deran'ny tompo hoe asio tehaka le retsy tsisy an'izany teo fa nandeha ho azy nanome ny fananany na melara raha ankehitriny dia hoe rehefa misy olona manam-boninahitra sy manam-pahefana dia amelarana inona tapi roza ohatr'izay izy fanomezam-boninahitra lay lamba natao teny amin'ny lalana toy izany hoe koraha tsinonako lambako ve nataoko amin'izany fa zavatra mandeha ho azy zany fa tsy nderina hoe ore olona eto daholo lambanareo dia avelara ty andalina ty fandalo ny mpanjaka tsisy an'izany teo fihetsika mandeha ho azy tsy mila mpanentana vahoaka tsy mila nozaraina zavatra kory hoe hoavy ny mpanjaka fa dia zao rehefa mandalo ny mpanjaka dia ao fainy misoara fotsifotsina mangamanga ohatr' zany dia zao mitehaka ohatran'izao tsisy an'izany teo fa mandeha ho azy zany dia avana mahafinaritra ny asa fanompona ny asa fanompona dia tokony zavatra mandeha ho azy tsy mila terena tsy mila entanina zany no sary ny fiainana kristianina fiainam-panompona ny sarobidy ny lamba zavatra sarobidy zany ny ekeny ho hitsakitsahany Jesosy ho fakasitrahana amin'ny mpanjaka zava-tsarobidy ankalasana ny tompo zany Jesosy mpanjakanao ry havana dia mendrika ankalazaina membonahitra za moa ny antony safidiny sekolah dia mitondra sampandrofia tsy rofia moa iny fa mety taretra iny na tsy fantatro fa endrika hita maso rena mpanjaka atsika dia mendrika ho membonahitra aseho amin'ny endrika hita maso zany Jesosy mpanjaka malaza mendrika ankalazaina membonahitra ankalazao ry havana mpanjakanao rehefa maniraka anao izy mandeha ataovy ampitiavana ny asany satria miaraka aminao izy tsy mamela anao andeherery izy mampianatra anao ihany koa izy tsy rehare fanetry tena mampianatra anao izy hankalaza hanome voninahitra azy amin'ny vavanao amin'ny fona manontolo amin'ny fanananao hanomezana voninahitra ny tompo ho azy ny voninahitra ho aminao ny fiadanany amen